fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valona sakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny pianio ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Correo de Madagascar. Miraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana ho izitsika mamaraparana ny herinandro izao. Erabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Correo de Madagascar Frank Ramarson. Mirabanao sinezy ary miraba ny pianitsika zay mihaino eto Madagasikara sy menepita amin'izao takarivo izao. Ihany koa afatsika azy Frank Ramarson ny omisehatra raisam-pirenena ny fifidianana filoham-pirenena ny Frantsa aloha zany azo lazaina fa mafampana tamin'izao mamaraparana ny fampelezakevitra izao ifarana ny olona isa misongadina aloha zany raha ny tsapakevitra nataony efa koa mivadibadika be niany dia fitarian'ny filoham-pirenena Nicolas Sarkozy fa eo ihany koa ny hoe mety azo tombony ny candidat-ny socialiste François Hollande ny fijerin'ny Frank Ramarson aloha ny fifidianana amin'ny Frantsa. Sondage rehetra efa milaza fa voalasan'Andriamato François Hollande io zany tsy misy virana tsony zany satria leo le vahoaka frantsay amin'ity resaka bling lavany Andriamato Sarkozy ary koa zany amle na de eo aza le effort nataony tamin'le crise teo économique izay nisy de hita ihany izy tamin'le hoe fomba fitongana an'le vahoaka frantsay nandritry ny 10 taona teo tsy afapo zany tsy resaka lalina momban'izay fa rehetanao zany fa ny any Frantsa manko de tsy frantsay tsotra fotsiny miofotsy misy milay moa zany ataontsika métissage eo koa zany immigré eo koa zany eo milafiny zava-maro azy de ny hoe misy olana mitranga na le milafiny fotsiny hoe tokom-pivavahana zany satria ao ny slamo maromaro kokoa ao ny jiosy ao zany kristianina ary koa zay tsy manana finoana ny zavatra tanao zany zao de noho le crise économique de miakatra tokoa extrémisme zany ireo mahery fihetsika zany hoe extrême droite zany ka hitanao zao fa ao anatin'le fifidianana hatramin'izao aloha analarana fahatelo raha matoa Marine Le Pen azonao tsara zany fa de zava-misy zany fa de hoe miakatra koa zany nataontsika fanakavahana ny frantsay sy ny hafa nefa n'izay politika Marine Le Pen zay de hita ihany fa any nefa ny totadiroana koa Andriamato Sarkozy amin'izao fotoana zao ka zay nataoko isan'ny handicap anatin'ity raharaha ty zava-misy anankiray de ny politika kaboeny zay nataony Reine Afrique fanoana aloha tamin'ny voalohany Andriamato Kadhafi de avy eo izy de nisy le affaire-ny tany Côte d'Ivoire ny tamin'ny heritaona zay nitafihany Andriamato Gbagbo de nametraka ny Andriamato Ouattara de taterina mivadika indray izy taty Andriamato contre Kadhafi de izy nitrona an'le tany otanina tsetsetsetra izy koa de naman'Andriamato Ben Ali koa taloha dimy fa tamin'ny Tunisie izy teo tany namany Mubarak de nivadiany dolo tahaka nataony teto Madagasikara ihany namany Andriamato Bourgi Andriamato Guéant sy namany de nanona fatatra Andriamato Andrantsively tatsika nanana ambassadeur française tamin'ny voalohany de isan'ny otsika hoe nandambolambo amin'ity fanjakana ty zao moa zany tsy zay tsony ary tsy maintsy iovo amin'ny vitany amin'ny volanamina de ny socialiste de vitatsika anaony zay otrendrika zay aloha de hitatsika fa de tsy misy tsony socialiste zay nanonona an'ity fitondrany ity amin'izay zavatra io satria ny olona naman'ireo olona socialiste reo de olona tamin'ny andro nitaotsika pifity zanaky ny pifity soe CFO zany io zanaky ny première république firy izy miaraka amin'ity fitondrany ity fitatsika io Andriamato Pierre Denarville zao zay ary le many nefany isan'ny zanaky tamin'izany première république zany ko ohatra fotsiny zany misy ihany maromaro anatin'ity miteteza mihitsy ity pomba sa tsy pomba fa zay ny zavatra hitako zavatra hosahirana amin'izay zavatra io satria to loatra manko de nitsabaka loatra le fitondrany frantsay tamin'ny zava-nisy teto de hitako raha pitsy ngamba de iovany zavatra rehetra fa zany koa tsy milazo fa miaraka amin'ny GTT le socialiste lainga zany azoko lazaina eto zao satria zaho zany Frank Ramarson autoritaire général fikambana zany première république fatato tsara fa tsisy zany hoe pomba ngiara-valy manana zany sy ny GTT hoitoanany socialiste frantsay tsy misy zany ny socialiste de CFO socialiste Guy Mollet Mendes France Mitterrand de olona avany province foana no toanana ka izy olona avany province hotoanany socialiste zany no mbola fandaina fotsiny zany fa tsara fatarany malagasy any zay rapitso afaka pitso amin'izay zavatra tranga raha pitso raha afaka pitso zay mbola eo ihany le France Afrique ve Frank Ramarson tsy maintsy misy ny France Afrique sy misy zany hoe miova loko ihany frantsay ny azy rehefa politique étrangère ny olona fotsiny miova hoe iza no resahany amin'le tany azadino fa Andriamato Laurent Fabius ireo ministre arabe raha pitso
izy moa zany namanety fantatrao zany namanety izy te farany tsy tamorondava izy an'olona avy morondava miaraka amin'ny fitondrany vitatsika eo fa zay no ataoko hoe ny olona fotsiny miova ny interlocuteur miova fa ny fomba ampanao de eo ihany tsisy zavatra hoe mifandakako eo fa rehefa zaraky ny frantsay hatram'izay rehefa mikolokoloana tamin'ny resaky éducation tamin'ny fomba fijery de mitovy daholo. Iveriny eto atoerana arak'izay voalazanao zay tsika Frank Ramarson ny zava-misy le fifandroitana be any eo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny premier ministre am'izao fotoana zao saka intérêt io ady hevitra momba ny tombotsoa io tombotsoa économique io tombotsoa financier zavatra misy io am'izao fotoana zao adalany filohan'ny tetezamita aminatin'io resaka io noho tsy nijery ny tombotsoan'ny namany ny intérêt satria taloha nanjakazaka eo amin'ny lafiny hoe soltany pétrole ministère nanjakazaka teo amin'ny arenakibon'ny tany nanjakazaka tamin'ny andramena tsy zay mitombotra zao zany mba hoe mba hidirany am'le consensuel inclusif izy moa zany zao ministre hydrocarbure tsy mouvance ministre ny tontolo eny tsy tamin'ny mouvance ministre ny arenakibon'ny tany tsy any mouvance ny monjarendefa nefa nireo moa tena ataotsika hoe manome vola be indrindra ngamba raha tokony izy amin'ny budget mpanjakana raha hoe mety sasara ny recette dikan'izany zany teo amin'ireo nefa ny tena feno kolokolatra am'izay raha narenao de bois de rose misy mamoaka pierre précieuse misy mamoaka ny ataotsika ministère ny jonko asan'andriamatozafialybe satria no ny fitiavana tena angamba ny ataotsika hoe ny zaroto amin'ny mouvance radioel hoe alors lainay ministère régalien ny finance intérieur zao zao vohita zany zao fa mety tsy apidy-bola hoan'ny posiny zareo zany reo ministère de zay mampikarapaka azy ary zay isanao ahitana hoe le ady anaty conseil des ministres teny zao andriamato premier ministre hoe raha tsisy ny eo izy hoe texte allégou namela an'le famondrahana volamena dia tsy hita mihitsy hoe raha taloha manko izy de tsy namelana an'io de zavatra risorisy fotsiny natao ny voan'le volamena tsy nisy déclaration tamin'ny 2011 na tamin'ny talohan'izay circulon mivoaka te tsy nisy zao zany zao taitra ny any amin'ny fiadidin'ny filohan'ny tetezamita hoe nisy 100 kilo mahery nanomboka tamin'ny janvier teto davina hoana le ministre 100 kilo mahery zany inona ny équivalent recette en devise zay miverina inona ny ristourne sy taxe mito amin'ny fanjakana zany tokony jerena ary kio ve raha ohatra ary le volamena stockena amin'ny banque centrale tsy maintsy namidinao ihany io raha stockenao teo raha ohatra ianao rapitso hoe tsisy devise le stockna volamena azo atao iny miazo amin'ny banque centrale de io no ataotsika hoe miatoko ny fahefany vidin'le volanao vola devisenao nefa kosa rapitso hoe tsampony devisenao tsy maintsy amidinao ihany ro ka tsy hitanao tsara zany fa tamin'ny andron'ny deuxième république de nisy natao caisse cavagie caisse vanille euro zay le produit tao sy jirofo café la vanille natao niatoka ny vola gasy zany eo amin'ny resepireny satria miaratsirika tamin'ireo fitopolo sivina tsirivo de nanalatsika tombozao ny fois zany hoe tsy eo zany tsy hitan'le équipe amin'ny florajoel hoe inona no atao hoe aiza le fahaiza-manao amin'ny lafiny hoe iresaka économique sy finance fa le ry zany de lazainy hoe tonga de illégal io bradé ny arepireny ary maso fotsiny izy l'exportateur io tena iomary ve navoaka tena manaraka an'le forme ve reo rehefa manao production ary rehefa mitrandrakanava izy mana an'le carreau mana taratasy isanisany de zay ohatra ny fanaovana exportation na crevette no zany exportation na mine nge zany fasimaintsy cobalt na zay pierre précieuse misy io rehefa mifanaraka misy production fotsiny ame brut tokony transformé neto ngambany angamba tokony teny le filohan'ny tetezamita teo rehefa zany ary izy de avadio atao semifiny ohatra ny andramena ihany io bois de rose nonjay zany tsy avelanao ana de manatafika ka io ny mahatonga an'le premier ministre sy le filohan'ny tetezamita mifandrony satria tsy mitovy le conception tsy adala izy akory miaro am'le ministre ny mine tsy adala mihitsy izy miaro amin'io ary tsy adala izy hoe matory naka fepetra le ministre ny mine koa nandroaka le secrétaire général atao aminy nandroaka koa zany le talen'ny bureau de cadre anna minipe hoe zavatra tsy manjara zany satria tamin'ny androny reny zany sy le ministre teo alohany no besaka ary tsy isan'andro isaky mitona amin'ny aéroport de misy foana zavatra mitranga eo amin'ny lafiny reo vokatsy narenakibony tany atran'izany koa momba ny andramena hoe tsisy tsy malala fa rehefa manomboka anao zany milaza hoe zao no tokony atao amin'ny ataotsika hoe fanadiovana le départementa sy le secteur de tsy maintsy misy foana mitsivalana satria zay na tokony anao ady hevitra momba ny tombotsoa
tombontsoana izy no leovanao io zany no tokony jerena mazava tsara ny momba an'izay raha izay. Fanazana zany Frank Ramarson oatra ny mandeha le famatsim-bola ataon'ny mpamatsy vola tsika. Io nge raha misy assainissement atao, misy zany mahita zany fa mahana ataontsika hoe fitokisana izy. Mahana fitokisana izy amin'le premier ministre afatra nisy hoe février. Inona ny anton'izay hoe itokisany mpamatsy vola kokoa ny premier ministre? Itokisana izy tamin'le envergure le premier ministre. Hitao le rehefa miresaka ny premier ministre nge nisy koa fa zadiny hoe fa ny tonga koa nge raha ataontsika misy investisseur tonga eto. Misy olona nge ataontsika hoe na privé azy nge manomboka mijery Madagasikara. Fa ny zavatra misy fotsiny dia ny hoe le fitsapatsapahan'le présidence am'le secteur hoe ava misy ihany ohatra ataontsika 30 millions de dollars anao investissement ametaka usine ataontsika hoe éolienne 21 mégawatt izy amezakazaka mino nefa zany vola zany tsy dira fanjakana fa le investisseur mitonga eto dia toany mabanky ray lehibe eto nivelany ina ny zavatra mitranga miazakazaka ny kipany rotsorotra ny sasany dia ny hoe navinareo dia zao zany ny zavatra tokony alohanareo aminay zany nge zava-misy ohatran'izany nge natao an'le resaka charbon sako io fa tsy zava-tsara koa zay no ataontsika hoe zay bonne gouvernance zay afaka hitanao avy aloha le olona no alalaka aveo koa le resaka volamety resabe fa rehefa tena hazava ina angely izy aveko aminao le tramin'ny taloha hoe mazava ny lalàna mazava ny texte tsy hoe amédion banque centrale mariny zany raha ohatra ny banque centrale ataontsika hoe manana 10 taona 20 taona rapiso volanao tsisy piantoka ianao andeha hitsosa anyvelany tsy maintsy io no itoanao nitsosanao ny velany zavatra classique zany milafiny ihany ka ohatra ny mpanao politique eto ihany si vous maîtrisez les sujets tsy hainy mamaky an'le feuille de route tsy hainy mijery vision lavitra momba ny ataontsika hoe toekarena dia miteniteny foana mibetsaka dia aveo manjaotsika tsy tafavoaka amin'ny crise Madagasikara. Voalazanao toa tsy tafavoaka amin'ny crise ika amin'ny zava-misy raha teo Frank Ramarson ny fitokona ny mpampianatra itokona ihany koa ny mpitatitra atsoatsy maromaro le tranga miseho amin'izao fotoana izao. Zay ina tokanao tao hoe rehefa tsy vao maîtrisenao mitatana l'économique et sociale dia io ny zavatra mitranga ary rehefa ohatra kosa ianao nanao 2 poids 2 mesures zany ke zavatra adalany mpitondra taolo zany nanomboka tamin'ny 2009 hoe voalohany aloha tokony tany amin'ny taha voalohany teteza mity izy dia fa mibiazy anylohan'ireo mpanao politika sy ireo okaretsy fa tsisy manao revendication aloha tsika fa hitsy amina fifidiana ordre constitutionnel iny nefa ny zavatra natao zay nafalifaliana nitatsy nitaro maharimila ina moa zao no matezitra an'ireo olona zay faloha satria tsy mena subvention tsy mena vola izy hoe ny transporte satria hoe tsisy mihaino ny revendication ny mpampianatso ohatrzay anefa indray mandeha mitserona le maharimila telo andro iny ny vola vola fa manara-penitra an'le loi de finance aveo zany manara-penitra am'le procédure aveo fa moambola ara-dalàna aveo zany sa caisse noire raha mana caisse noire zany ny filo name an'le marimila tokony ana caisse noire koa izy amoaka an'ireo mpampianatra reto mana caisse noire zany anaty io satria azo atao ihany mana caisse noire aty rehefa filo aperinasa filo vofitim-bahoaka tsy fatako hoe ahoana moa ny lalàna rehefa hoe filo nateteza mity ianao sa maka vola tseho tsy fatakonao zay fa zay fotsiny ny hitako anatin'ny zavatra resaka rehetra dia hoe noho ny atosoana miopapana nataon'ny mpitona fanjakana no nanomboka teteza mita mahatonga an'izao crise sociale zao fa zazerary amin'izay premier ministre io le izy satria tsy hainy migerer io tsisy le premier ministre tsy manana moyen anao io fa raha tsy menareo vola nyzay secteur sasany dia tsy nisy zao tabataba sy grevy sy fitokoana atserolo ary zay eny marina eny tenen'ny mpampianatra ahoana moa zay ray aman-dreny manentsika anay fa rehefa tsy manana moyen izy koa ahoana moa zany nampianarany zaza malagasy pédagogiquement tiry fotsiny hoe na hoe sekoly any ambanivohitra ahoana nataontsika hoe ny etahany de la breuse frantsay dia zay tokony jerentsika koa ary zay nitokana hoe eo amin'ny lafiny hoe fijerena an'le politique ankapobeny politique économique sociale politique sectorielle tsy manana an'izay envergure zay mpanao politique agasy mialatsiny nampitondra ara sasany dia tsy manana an'izay vision zay hoe sabo na manarany affaire courante azy raha fotsiny hoe transport zao hoe mba amboary ty resaka fitaterany ty na le fitaterany ambony bus na fanaova fampiarana ny lalàna misy ano atao ATT na resaka momba ny aérien zany misy office de régulation eo isaky ny départementa fa isika mihitsy no tsy mahino atao affaire courante tsy zany dia fa asa goavana amin'ny affaire courante saronanao Frank Ramarson na teto amin'ity fandarana androany tia misaotra anao chinese aky ko misaotra ny kio zany européenne zay ny antsika voarimso fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina
famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.